zay ny kino mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao ny fahasalamana raha ny fahadimy ny volana mila satria ho andro natokana ho an'ny rasazana ny sage-femme dia androany kosa no nizoran'ny fankalazana ho antsika teto Madagasikara. Sikaritra tao anatin'izay fankalazana izay fa mbola tsy maharaka ny filanimponina ny isan'ny rasazy eto amintsika. Rotsirako tondrainy no mitondra ny akon'izay Sara Mamra Soanaivo. Nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny rasazy. Ny fahadimin'ny volana May no andro natokana ho an'izany saingy natao androany teto Madagasikara. Raha ny eto Madagasikara manokana dia tsy maharaka ny filanimponina ny isan'ireo rasazy eto an-toerana. Raha ny fenitra navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana dia rasazy iray ho an'ny mponina 1000 saingy tsy izany nefa ny eto amintsika fa rasazy iray ho an'ny mponina misa 7,000. Tsika amin'ny vanim-potoana izao rasazy lahara-pahamehana ho amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny fahasalamanana reny sy ny zaza mba hatratrarana ny tanjon'ny taona 2000 ho amin'ny fampandrosoana. Anisan'izany ny fampihenana ny fahafahafatisany reny sy ny zaza alohan'ny taona 2020 sy 2000. Anisan'ny lohahevitra tamin'ny fankalazana ny androany ny hoe mila rasazy ny tontolo izao ka ho mandrakizay. Ny tanjona dia ny hanenana ny tanin-dreny sy ny zaza maty am-piterahana mba hienatra amin'ny 3/4 ny tanin'izany fahafatesana eo am-piterahana izany. Ankoatra ny fahatsiarovana ireo rasazy moa dia nisy ihany koa ny fanomezana mari-boninahitra ho an'ireo nahavita be teo amin'ny asany.